Falta foana amintsika rehetra indray manaraka ny table de Mada amin'izao ora sy fotoana izao eto indray ny ekipa rehetrarehetra moa izany hanolotra ny mahasoa mahafinaritra nahandro tsara indrindra ihany koa atsika rehetra ny atokantrano any. Manao ny chef Mirabany rojo dia faly miarabantsika ny atokantrano. Ao tsara? Ao tsara. Ikarakara sakafo tsika androany izay aloha zany ny zavatra ho atao eto amin'ny fandaharana dia tonga dia atolotra avy hatrany ilay sakafo ikarakara tsika saucisse pomme de terre zay no ataontsika anarany fa zavatra tena tsotra ilay izy mety hoe gaga tsika ny atokantrano hoe saucisse ovy ohatran'ilay mahazatra ve? Ohatran'ilay mahazatra mihitsy fa misy fikafika kely sy misy ingrédients fanampiny mba mety hampatsirotsiro anazy sy hampiavaka anazy ihany koa nefa tsy lafo zay ihany koa tsara marina. Zay ihany koa ny anisan'ny mampiavaka antsika eto eo ilay hoe mety efa fahita foana ilay izy andavanandro fa ny fanolorana fikafika tsy lany mihitsy natao anatin'ny fandarana table de Mada porofon'izany ihany koa ny fanomezana endriky ny sakafo satria ianao hatrano sy ny avazatra foana hoe vary dia laoka dia rehefa mihinana ianao dia vary mitokana laoka mitokana dia rehefa mihinana amin'izay ianao dia efa mahazatra foana zany monotone fa mba hafandray tsika ny atao anatin'ny fandarana table de Mada misy tsinona ny dressage dia mba homena endrika ny sakafo mena fafinaretana maso lava be nga amin'izany chef fa aloha tonga dia alorositsika hoe inavy ny zavatra ampiasaina tao jerevantsika ary. Table de Mada avec nouilles matières salade. Inona ny mbolantsika ny fikarakarana arany saucisse et galette de pomme de terre. Ohatrany ahoana ny anaovantsika an'izay? Ny anaovantsika anazy aloha zany dia ahandro saucisse tsika. Dia saucisse ataontsika hoe type Toulouse. Atao hoe type Toulouse zany aloha zany le tsy misy fisarahana izy fa tonga dia lavalava. Dia eraky ny lapoaly kely no andrahoantsika. Dia matetika izy ity rojo ny somary ohatra hoe misy ranorano kely ohatra anaty saucisse dia rehefa eo apatana ny olona zay vao manindrona anazy dia somary mipitika any amin'ny akanjo na anaty maso sanatrina any amin'ny tareha fa fikafika kely voalohany ho atoro dia voalohany any endasana anazy dia efa avy dia tsindrina izy tsindromina izy misy antony manokana ihany koa ve ny safidian'ny chef hoe saucisse le lavalava be ohatr'izao le Toulouse no ampiasaintsika na fa tsy le efa mahazatra ihany koa eo le endriny dia eo koa le dressage eritreretako anaovana anazy fa le tsiro ihany koa izy ity tena saucisse Toulouse mihitsy tia ampiasain'ity dia mba miala amin'ilay mahazatra ihany koa zany saucisse betsaka ny karazany mety hoe misy Francfort misy Toulouse chipolata koa mbola tafiditra ao anatiny dia misy koa ny hoe type chorizo misy ny hanitra isan-karazany manakarentsika malagasy aloha raha amin'io lafin-javatra raha io fa eo amin'le fraîcheur an'le hena zany mila verifiena tsara azo antoka tsara ihany koa ny mpivarotra. Ndao ary vitatsika izay inona no atao manaraka? Anisy rano kely andrahoantsika aloha zany izy andrahoantsika ilay izy asiana rano kely izy zany dia ataingontsika anelanelan'izay rojo efa namofy ovontsika izy ity ny ovy matetika miteny foana eto amin'ny fandaharana hoe atao anaty rano ilay izy fa atao anaty rano ilay izy fa mangana dia ity vao teo no miala tanaty rano dia ho rapentsika ilay izy izy rehetra amin'ilay lehibe sa le madinidinika ity madinika izy rehetra dia ao anelanelan'izay manaraka anahy kely nareo ahandro an'ilay saucisse tsika toy ihany ny fikarakarana velantsika masaka eo ny saucisse miovy ihany koa tohizantsika ihany rapentsika foana dia amin'ny galette de pomme de terre anazy mila base tsika zany dia ny base ho ampiasaintsika aminazy atody ovy recette anankiray zany antsoina hoe rosti no ataontsika
Tsy rôti rôsti recette suisse izy ity fa hotsorintsika ny fanamboarana anazy dia akontsika atody anakefatra 5 eo arakaraky ny lapoaly ampiasaintsika ao an-trano fa mila mahafeno an'le vilany le izy. Dia anaky 5 satria kelikely no atody arakaraky ny habeany ihany koa zany ny any mpitombona ny isany. Dia anisy sira kely tsy ataontsika masira be fa kelikely fotsiny. Zato mitoy ihany ny ovy râpé dia hokapohantsika le atody ohatra manao omelette. Atsainy kosa le saucisse efa mangotragotraka izy ao chef dia tsy mila tsindromina tsony izy zany satria efa vitantsika meloa le fanindromana anazy io. Dia efa vitantsika meloa dia apetrakintsika iny dia zato amin'ny ilany karakara tongolo ho tetetehana manifinify émincé zany. Eto zany aloha dia tena tsisy fotoana very mihitsiny tsara ihany koa misy manampy ao anatin'ny lakozia mba hanamorana ny fikarakarana rehetrarehetra. Izy ity le ovy ity tsy dia tsara hoe atao meloa be satria mangana. Ay, na dia lomana rano ara ve? Sa le izy le râpé ohatr'izao? Mila kely an'le amidon ihany koa tsika mba hampitambatra mba hampiraikitra anazy. Dia izay tsy nandomantsika anazy be loatra zany tao anaty rano. Ohatrany ahoana moa zany chef zany hoe galette de pomme de terre zany mitovitovy amin'ny katlesy ihany ve zany sa ohatrany ahoana? Katlesy izy potika masaka ny potehana fa izy ity ohatr'izao indray le texture ilaintsika anazy zany. Eto mety hoe tsy mila vary intsony ity recette anankiray ity satria ny ovy sy ny vary mitovitovy ny apport hoentina samy mahavoky izy misy ary firenena anankiray mihitsiny anisan'ny foto-tsakafony ny ovy. Dia voatetika iny izay dia afindratsika kely le saucisse atao amin'ny afo malefadefaka. Ohatrany ahoana ny tanjona amin'io saucisse io aloha zany izao masaka ve sa ho mendy ve sa? Ezahantsika mahamendy azy fa ezahantsika mahamendy anazy fa higardia ny formany io ihany izy. Vita ihany koa ny ovy. Dia akamenaka tsika dia ho endasitsika kely ny oignon dia alefantsika ao le pomme de terre dia rehefa masamasaka le ovy dia alefantsika ny atody dia mitambatra izy rehetrarehetra amin'izay. Eny ary miandry fahamasana zany tsika dia miverina eto avy eo hiditra ao anatin'izay fikarakarana ny tany say chef izay. Dia efa nafana menaka tsy mila menaka mamay be. Lefantsika daholo le tongolo rehetra suena zany izy eto izay le terme technique. Tsy mena loko fa ataontsika izay mampiepy kely an'le tongolo. Teradrano zany, atao amin'ny teradrano kely. Dia ritiny iny rano iny rehefa avy eo. Dia alefantsika le sy tsika sira le ovy. Ny ovy somary mifoka sira dia somary tandremana zany le sira atao aminazy. Tsy manina ihany koa le ranondranony io. Teradrano tsina le ovy. Tsy manina io fa somary fiazitsika kely izy ato. Tonga dia arotsaka avy hatrany. Alefantsika avy hatrany. Tambatra. Zahantsika ny manambatra anazy. Azo tonga dia endasina miaraka amin'ny atody izy ity fa somary zavatra consistant tedaviko zany eto
zavatra misimisy hohanina dia alefa tsikelikely ny Fangaro. safidy zany a mba ho masaka tsara daholo koa le ovy satria izay re teneniko izay hoe tsy ho asiantsika vary izy ity androany tonga dia ovy fotsiny zany no ampiasaintsika. tonga dia ovy fotsiny no ampiasaintsika dia le avelantsika zany aloha masamasaka kely le ovy a Afangaro mihitsy le izy. ie afangarontsika kely eo le izy a dia rehefa hitantsika fa masamasaka le ovy sy le saosisy a dia miverina kely eto indraytsika Avena soamatsatsika ato anatin'ny fikarakarana an'ity saucisse et galette de pomme de terre ity. Ahoana tsara chef ny teknika kely anaovana an'ity pomme de terre atsika ity? teknika kely zany a nataontsika teo ambony afo izy niaraka tamin'ny menaka dia noharoharoana Mijanona mihitsy? tsy nijanona mihitsy normaly tsara izy colon tsara ohatr'izao a satria le amidon tsy nasorintsika tamina tsy nilomana rano loatra zany le ovy dia colon tsara ohatrohatr'izao izy Sady izao mihitsy zany ny ampivoaka anazy. zao ny ilaivana anazy satria mba hampitambatra an'ilay izy ho galety a dia ohatr'izay ny nanaovana anazy dia alefako a atao anaty baolina anankiray izy a dia jerevantsika ihany koa ny saosisy a najanona tamin'ny forme iny le izy dia efa Mendy. dia ajanontsika ny Cuisson izy rehetra zany. Manao indray ara ny toyany? ny toyany a ampangatsiahantsika kely aloha le ovy a dia alefantsika ato anatiny ato le atody a dia hoendasitsika le katsaka afangarontsika atao anatiny ato mba hampangatsiaka anazy a aingakaingana tsy asiana ranony a ny katsaka zany eto mitondra ataontsika hoe contraste kely a mitondra note sucré kely amin'ilay préparation misy zavatra tsakona koa satria le ovy a efa somary tsy tena hoe tsy puré izy akory fa misy texture spécifique zay malemy ambava fa ohatrany hoe madidity miraikidraikitra dia ny atody a no ampitambatra anazy rehetrarehetra reo dia alefantsika ao a dia atambatritsika dia endasitsika amin'izay ny recette original zany izay nresantsika zay hoe rosti zay fa eto izy a namboarina mba ho moramora amintsika ny handray anazy a sy mba ho hiova ny tsirony zany recréena kely le recette dia chef zao miréalisé an'ity nanao fanandramana ihany koa ve chef teo aloha sa hoe tsy nanao fanandramana tonga dia eto amin'ny table de Mada tsika mahita anazy fa eto amin'ny table de Mada mahita anazy dia ohatran'izao zany no mivoakany a zany hoe efa le ovy io a dia nasiantsika an'le katsaka dia napohina an'ilay atody dia mivoaka ohatr'izao izy dia iverintsika hanendy anazy rotso mafana ny menakitsika dia arotsako le sao dia misy tazomina ale dia io rotso fa atambatra le atody le izy ny menaka ihany koa ohatra niny mihitsy ny fatrany tsy arakaraka ny eritreretako anazy mantsy ny hoe averiko fa dia hoe mila bebe menaka izy ity kelikely ka kelikely dia eto a safidy a afaka alefanao lafaoro le izy fa afaka indray mipoziny amin'izay a sy ny texturany hafa fa tsika mitsinjo foana ihany hoe ohatrohatry ny ahoana ny ao an-trano dia tsy maka zavatra hoe sarotra be sy lavitra be zany tsika fa nefa misy fotoana ihany koa mba ilayntsika izay mba hampiavaka kely ny fikarakarana ia dia karoako le izy a trano manao omelette dia rehefa mitambatra dia mety ho atsipitsika kely ho avadika zany ho avadika efa mitambatra tsara zao ny ao ambany amin'izao
ao izy izay ny tena ahafantarana ny chef izay fihetsika anankiray izay mbola tsy chef raha tsy mahatafavoaka an'izay chef sa ahoana betsaka nefa mahatafavoaka ka fa ianarana manokana mihitsy ve iny fihetsika iny rehefa ny anaty lakozia sa ve hoe mandeha ho azy izany zavatra rehetrarehetra izany mandeha ho azy ihany le izy satria ianao mahita namana manao anazy rehefa mbola hoe kelikely expérience fa ny ampianarana ihany koa dia ianarana le izy atsipy vary indray no ianarana manipy anazy vary manta vary manta no ianarana manipy anazy dia izay fa coup de poignet le izy izay tao anatin'izay fikarakarana dia miditra midingana manaraka indray tsika izao hiditra amin'ny dressage tsika chef ohatra ny efa vonimbonina daholo ny rehetrarehetra efa masaka ihany koa le galette de pomme de terre dia efa mitambatra uni le izy tena hafa mihitsy ny endriny vita ihany koa ny saucisse rojo dia raisitsika io zany tsy mila hoe omena forme ohatr'izao le izy fa tonga dia iny izy ino maha saucisse toulouse azy ankoatrany hoe tsirony ia izay indrindra dia aka tranche tsika eo ataontsika ohatrany tarte le izy avaisitsika ny akanazy aloha avy eto amin'ity misy tapaka ty loaka zany aloha zany ty karakaraintsika ity azo ilofana tsara izy izay le nyresantsika teo hoe tsy voaterianam-bary foana ay moa satria efa misy ovoka ay efa ovo zany ny bazy dia tonga dia avelantsika amin'izao le izy dia vita ny nandrotsika masitsika katsaka kely mandravaka an'le izy io zany ataontsika hoe paran'olona ray amin'ny akapobeany dia ity tranchetsika oasehoantsika eo daholo le izy hoe ohatrohatran'izao ny endriky ny sakafo farany misy fanamariana ve chef makasika an'ity sakafontsika ity ny fanamariana afaka atao puré ihany koa le ao ambany manao puré de pomme de terre ianao dia avy eo atambatra ao le izy hoe ohatrohatran'izao ny anaovana anazy eny arany e dia antenaina ihany koa fa dia tafapita tamintsika tany atokantrano tany izay fikarakarana rehetrarehetra izay ny rarianay moa dia mba ny amerenatsika anazy sady tsy ho lany fika ihany koa tsika rehefa misy vahiny ao an-trano na hikarakara kely ao atokantrano ao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa nandalo tato anatin'ny table de Mada nandritry ny taona maromaro izay dia misaotra betsaka antsika rehetra no niaraka taminay izany tao anatin'izay minitra maromaro izay mankasitraka ny chef ihany koa ia misaotra anao rojo dia misaotra ny nanatotosan'ny fandarana rehetra dia mankasitraka antsika ny atokantrano zay ary moa zany masakazina roso tena ara-bakiteny izy io amin'ny herinan'io toy izao indray tsika manao misimisy zavatra sakafo hafa indray na andro miavaka mihitsy ihany koa manome fotoananao ary zay amin'ny herinan'io isaorana aloha miora ny karakaran-taovolo sy ny tarehy teo ihany koa misy clashy na mpiakanjo veloma tompoko veloma